Zay ihany koa no mitondra antsika makany amin'ny lafin'ny fampianarana iray amin'ireo foibe-panadinana mandray ny fanadinana BEP na ny brevet d'études professionnelles ny janivon'ny lycée technique professionnel Ampefilo mitotaly 2,700 ireo mpiadina ao anatin'izany foibe-panadinana izany ary amin'ny sokajy tertiaire avokoa no misy azy ireo. Miatrika ny fanadinam-panjakana ahazona ny mari-pahaizana BEP na ny brevet d'études professionnelles ireo mpiadina manerana ny nosy nanomboka androany izay tsy farana raha tsy amin'ny andro ny alakamisy 10 Jolay ho avy izao. Raha ho an'ny foibe-panadinana lycée technique professionnel Ampefilo manokana dia mitotaly 2,700 ireo mpiadina ao ka amin'ny secteur tertiaire avokoa izy ireo. Mitsinjara amin'ny spécialisation telo samihafa ireto mpiadina ireto ary ankoatra ny eto Ampefilo dia nampiatrana sy mindrana izay efitrano mpanadina atao amin'ny Elemaza ihany koa ny teto anivon'ity foibe-panadinana lycée technique professionnel Ampefilo ity. Secteur tertiaire zany dia misy spécialité anankitelo, misy ny G1 na secrétariat, dia misy ny G2 dia misy ny G3. Dia raha le secrétariat zao no jerena dia misy mpiadina eo amin'ny 72 eo 72 dia ny G2 misy 1296 dia ny G3 334 dia fitambarana zany 1702. Tsy misy ny olona tamin'le convocation mpiadina le sotsy ngamba le ao anatin'le convocation misy an'le hoe diso tamin'le resaka sisily anarana. Dia reny moa efa ohatran'isy ataona zany dia rehefa tonga le mpiadina dia milaza amin'le amin'ny surveillance zany ao anatin'le membre de jury dia apetany tsara ny anarany dia rehefa avy eo corrigé. Izy zany araka ny lazaiko taminao teo hoe centre anankiroa izy misy ny LTP Ampefilo dia misy ny LMA zany dia en moyenne zany eo amin'ny 40 par salle eo zany le izy dia le mpiambina moa zany arakaraka ny nombre ny candidat varie entre 2 na 3 zany ny surveillant anatin'ny salle dia en fonction le nombre zany eo amin'ny 180 zany no isan'le manao surveillance. Dia ao amin'io misy surveillance zany anaty salle dia misy surveillance koa amin'ny le en cours. Mahakasika ny fandaharam-potoana tamin'ity andro voalohany fanadinana ity ho an'ny G1 dia ny taranja malagasy, technique commerciale ary ny économie no natrehan'izy ireo. Ny G2 sy ny G3 kosa dia miatrika ny taranja malagasy, droit commun ary ny économie. Ireo taranja vita moa raha ny fanazavana dia irosoana avy hatrany ny fitsarana azy ireo. Arak'izany dia atomboka raha-pitso ny fitsarana ny kopia-panadinana ho an'ity foibe-panadinana eto Ampefilo ity.